fivoriany solomavambahoaka niveriny indray ny ady hevitry ny 4 anao tatitra amin'ny vahoaka any Ambatondrazaka ny solomavambahoaka team anatrika izany ny vondrona panorama fandravana tsena eto Andrenivohitra arodana ny tsena 35 eto Tanjombato tsy manaiky ny mpivarotra Alakamisy faharoa amby roapolo ny volana Oktobra taona 2020 dia mbola mikafaliana hatrany tomboky lahy sy tomboky vavy no hitsidiako ny tokantranonao amin'izao alina izao manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny vaovao ny raharam-pirenena avy hatrany ary no ndeha nimboatsika ny vaovao amin'izao alina izao dia andro fahatelo amin'ny fivoriany antenimieram-pirenena ho an'ny androany. Anisany nodiniana ny lahadinika ho tanterahiny antenimera manomboka ny rahampitso banga ny seza zarara nisy tonga ny solomavambahoaka fanadihadina eo amin'ny sary sy rindran'ny sary ny Manora Andriamalala. Toy izao ny teto amin'ny sese Ivato androany maraina raha solomavambahoaka 150 no tokony anatrika ny fivoriana zarara nisy solomavambahoaka ny seza tsy nanomboka ihany koa ny fivoriana raha tsy tamin'ny 150 ora raha tamin'ny 10 ora maraina ny tokony nanomboany. Lahadinika na ordre du jour manomboka rahampitso 20 Oktobra hatramin'ny 20 Novambra izao no tapahana teto. Isan'izany ny mikasika ny deontolojia ny solomavambahoaka. Nandray fitenenana ny solomavambahoaka voafidy tao Antsohi tamin'ny anarany IRD. Nilaza fa tsy tokony anatin'ny lahadinika izany deontolojia izany. Iveriko tsy tokony atao anatin'ny programa io zany deontolojia izany amin'izao. Fa zavatra tokony atao aloha ahoana ny décret parlementaire député, ahoana ny zavatra iaingan'ny député, ahoana ny avantagen'ny député, ahoana matsaratsara fiainana député. Satria ny député rehefa miala député hitako lasa 4 lany vola député mijany mandeha tongotra tsisy tomobily tsitsy. Alla député izao dia mbola tindra 4 andeha tourné tsaboka deontolojia ndraiky ny malakilaky raha aminakay ananako deontolojia naky momba zavatra fahavolazay momba CND io mandam-pany le CNDD io eketsika nakitra ny ferraron nakitra ny ciment nakitra ny tôle ambanivohitra andrenivohitra ndraiky miakitra koa ny vidin-javatra ary fadina ny député anankiroa mbola le vola kely fonazo ny trano ka magnino ma mandam-panina sositevitra ty raharaha ty tsy anareo député namako i loi de finance nendrentsika iny izy avy ty mba hoe amboarina ty CND ty mbanina fa tsy avitaranahy loatra zaho manao proposition mandam-panina proposition anao ty tiazay député olo jiaby mifitanao tsisy olona notranao tany ka donc hoe raha natao 5 milliards isaka député izy ty. Dia namaly ny filohan'ny antenimieram-pirenena nanamafy fa samy hafa ny hoe omena fa tsy vidiana 4 samy hafa ny omena sy ny mividy mazava samy hafa ny hoe omena fa tsy vidiana avy aiza izany ilay omena alainy fanjakana fotsiny ve dia omena ireo solomavambahoaka raha ny olom-pirenena miady amin'ny anoanana ny atsimo ny antenimieran-doholona ny foanana ny teti-bolana fa tsy misy vola hoe ny fanjakana ny solomavambahoaka miady 4 sy CLD 10 miliara ariary. Eo amin'izay vaovao ny raharam-pirenena izay hatrany dia nisesy ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika sy ny firaisamonim-pirenena tao aorian'ny didy izay navoaka ny HCC ny zoma lasa teo mikasika indrindra ny fifidianana loholona ho tanterahiny eto Madagasikara ny 12 ny volana Desambra izay. Naneho ny heviny ihany koa androany ny solomavambahoaka tima iray fanadihadina eo amin'ny rindran'ny sary ny Manora Andriamalala hatrany. Ny zoma 10 Oktobra teo no nivoaka ny didy avy amin'ny HCC fa tsy misy mitombony indray ny fitoriana avy amin'ny antenimieran-doholona sy ny firaisamonim-pirenena. Milaza ihany koa fa tsy mifanohitra velively amin'ny lalam-panorenana ny tokony anatanterahina ny fifidianana ny 12 Desambra izao. Dia nisesy ny fanambarana taorian'iny. Anisany efa namoaka fanambarana ny KMF Knoe
sy ny teo anivo ny antenymeran-doolona toy ny hoe efa fantatra mialoha izy ireo ny didy avoaka ny tiandrom-panjakana ity teny tokana no lazaiko hoe ny tsy nitenenany an'izay no nahagaga satria efa niarahanandre impirimpiry zay le hoe azo raisina fa tsy mitombona fandrin'ny filoham-pirenena zany sy ny ekipany dia hoe oravana ny senata ray amboalohany teoriana rehefa tsy neken'ny ACC no antanterahana zany fifidianana zany ena tampoka andray le izy ka mahagaga le valitenin'ny ACC zany satria lazaina fa mety sao dia misy vide institutionnel lao ny fotoana hoe nisy vide institutionnel dia nomena lalana anapaka andray anao lalàna amin'ny alalany didy tsy volana ny fitondram-panjakana zany le fanapaka-hevitra raisy ny ACC mihitsy izay tokony ho arofanina farany raha ohatra sanatria tady andika lalàna na misy vide institutionnel no tsy azonao intsony amin'ny masolom-bavambahoaka amin'ny tena amin'ny maha-olon-tsotra amin'ny tena zany dia tsy hitako mihitsy koa izay ilana le ACC rehefa tena zay ny zavatra teneniny foana lasa tena manao politika loatra lasa mitsofoka loatra miaro an'le fitondram-panjakana tsara ihany ny mampatsiahy fa tafiditra ao anatin'ireo collège électoral ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina munisipaly sy communaly izay lazain'ny ACC fa mahafeno tsara ny mpifidy vaventy raha tokony isy toy ny lehibe ny faritra sy ny mpanolontsainy ny chef de province sy ny mpanolontsainy izay tsy mbola misy hatramin'izao misy amin'ny commune ihany koa anefa no mbola tsy manana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina tsy hisy soloteny izany ireny commune ireny ny fifidianana loholona nefa dia maneho tanteraka ny fisiana fitsinjaram-pahefana eo amin'izay vavaon'ny politika izay hatrany dia ndao iverenantsika kely ny hetsiky ny mpanohitra no foanany fanjakana ny sabotsy teo tany Mahajanga ny zavanisy taoriny izay izay niteraka resabe mihitsy teo anivo ny fiarahamonina andeha rahantsika ny tatitra entiny avy eny anivo ny MBS Mahajanga fanampenam-baovatan-teraka ny zavatra nitranga teto Manjaka tamina sabotsy lasa teo iny tamin'ny hetsika nataon'ireo parlementaire sy ny olom-boafidy teo anivo ny mpanolontsaina tanàna tamin'ny alalan'ny antokotiko Madagasikara teto Mahajanga voalohany izy ny tompona andraikitra namebaiko zany ve natao hoe demokrasia marina teto Madagasikara manome fanazavana mahakasika an'izay Andriamatoa Somadera Paul Martin lehibe ny RMDM mafaritra Boeny loza fahendrena io ho antsika ty amin'ny faritra Boeny za matoko malagasy rehetrarehetra tena mandala an'izay resaka oabolana zay oabolana sakalava zay fa tonga dia nitapahana tarangany azadiny fa ao anatitry ny fototra ny demokrasia zany miainy ny fanazavana avy amin'olona tsirairay zany ka hotoizantsika manaraka izy tia ho fanazavana ny rehetrarehetra fa raha ohatran'izao ny ataontsika dia tsy hisy zavatra androso amin'ity firenentsika ty satria ny liberté de pensée mihitsy zay liberté fondamentale ao anatin'ny demokrasia no potentsika na dia ohatra zany rehetra zany tratra ny tanjony ary manetsabe mbola ho avy nisy araka izany ny fisaorana natoditra ny mpitarika ny RMDM mafaritra Boeny sy ny tiko Madagasikara tamin'ny hetsika tamin'ny asabotsy lasa teo iny nanokana fotoana zany atsika ndia hitandregny vaovao ndesin'ireny député regny nefa iarahantsika mahita ma le raha jiaby nandalo tare tsisy fitambazana raha talohan'izy igny fa kaiky hoe tongava ary amin'ny magro atsika misy vahiny hitondra tatitra amitsika tsisy resaka fitambazana hoe nitondra vary reo na nitondra kit scolaire na nitondra vatsivatsy reo na tositosoka reo fa juste hoe nikaiky atsika tongava tonga nareo dia nisaotra ny vahoaka ny Mahajanga tonga maro tokoa tare raha tsy misy angamba ny fanakanana dia tena tafita soamantsara ny zavatra tokony ho ampitainy reny parlementaire reny tamin'ny vahoaka ny Mahajanga amin'ny toe-javamisy eto amin'ny firenena kanefa moa izay ny zavatra mitranga hisaoranay be dia be ny vahoaka ny Mahajanga ny tonga nanatrika tary raha izay ny jery-todika mikasika ny hetsika no tanterahiny antoko-tima tany Mahajanga iny dia misy ihany koa ny dingana ho ataon'izy ireo manaraka satria dia tongotra mbiandakana ny any panorama miaraka amin'ny parlementaire tim anao tatitra amin'ny vahoaka any Ambatondrazakana izy ireo izay no dingana manaraka ho tanterahina izay tsy hanavahana an'izaniza izay amin'ny sabotsy izay Mirado Ora Benjamina Andry Rakoto Malala ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana didiko fe lehibe ny tsy fianonany hafa ny tsy fahafantarany mpitondra ny laharam-pamehan'ny vahoaka ny tsy fisiany mangarara amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena irifiry iainany vahoaka malagasy avokoa ireo
tsy hitazam-potsiny zany tsony ny solombavam-bahoaka tim miaraka amin'ny vondrina panorama hetsika zay hoataon'ireo solombavam-bahoaka sy antoko politika mampafantatra ny be somaro ny raharaha politika misy amin'ny ankapobeny eto amin'ny tany sy ny firenena dia anasana ny rehetra zay fantatra fa mangetaeta ary miandro ihany koa izany ataontsika hoe fiaonandehibe atao any Ambatondrazaka zany. Milaza mazava tsara ny lalam-panorenana fa afaka maneho hevitra ankalalahana ny olo-pirenena Tsakanavaka. Ny mpitondra ny tokony modely amin'izay rehetra atao, tokony arorika amin'ny fanarahan-dalàna. Noho izany, tsy tokony isy ny sakatsakana amin'ny tatitra izay atao amin'ny vahoaka. Ho antsika tany mandala ny demokrasia Madagasikara, ny filohan'ny republika tany atsimo dia nanangon'olona manalina. Ny filohan'ny republika tany avaratra dia nanangon'olona manalina, nahoana ny olona izay mitondra hevitra ho fanoherana no tsy afaka nangon'olona any amin'izay toerana misy azy tsirairay avy. Izay zany dia tsy mihemitra amin'izay efa fanapahan-kevitra ny resaka amin'ny malagasy isam-baravarana ny amin'ny fiaonana izay ataonay any Ambatondrazaka. Lohanay tanteraka ny tsy fanekena ny vondron'ny mpanohatra panorama izay tany Mahajanga farany teo ny antony tsotra dia fantatritsika hoe toerana manokana an'olon-tokana no nanaovana ny hetsika ary toerana ihany koa fantatritsika hoe zay tsy mila fahazahoan-dalana fa avy hatrany dia kely lalàna. Ny amehana ara-pahasalamana efa foana fepetra ihany ny ronjato ny filohan'ny republika efa mihoatra an'izany dikan'izany aminay tsy misy mihitsy zany ny antony tokony isiny ny famerana fa ataon'ny fanjakana dia azon'ny mpanohatra atao avy hatrany. Andeha somary iverenantsika kely ny teny amin'ny CCI Vatoteny ho an'ny androany dia manaminy fandaniana ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ny solombavam-bahoaka sasany. Matetika mantsy ny fahatarany antsipiriny izany vao tonga eny amin'ny anteny miaram-pirenena. Misy moa androany ny fanadihadiana nataony Germano Menjanary sy Manorandre Malala teny amin'ny CCI Vatoteny. Araka ny andininy fahafito amby 50 ao amin'ny lalam-pandrenana dia mivory indroa isan-taona ny anteny miaram-pirenena. Ka ny fivoriana faharoa amin'izany dia ny talata fahatelo amin'ny volana Oktobra. Ny fivoriana ara-potoana faharoa io dia natao indrindra andrinenana ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona manaraka. Miditra amin'ny andro fahatelo ny fivoriana amin'izao fotoana izao. Saingy tsy mbola hitan'ireo solombavam-bahoaka ny taratasy mahakasika ny lalàna mifehy io teti-bola io raha toka ny fahatelo ny volana Novambra no andalo asam-boamery izany. Tsy fandaharan-dalàna tsotra zao amin'ny fahitana lisy satria raha tokony izy amin'ny fanombohan'le session ohatran'izao dia efa tokony ho ny loi de finance 2021 zany. Ahoana marina fanerenana ty toe-karena ny pirenena ty ho an'ny mpandraraha malagasy indrindra izay very asa very fiarina tamin'ireny areti-mandoza reny. Manahoana ny fiainam-boaka ara-tsosialy ny fampianarana ny asa fa tsy hoe atao atara vao tonga na hoe herinandro alohan'ny fataperan'ny session vao tonga zay matsy ny fomba fiady fitondrany ty herinandro izy vao tonga dia nany any amin'ny Sénat tsy afaka mijery legislature dia mety andehany amin'ny alefa pavoir d'ordonnance amin'ny président de république dia zay ataony eo ataony satria zareo no maronisa amin'ity zavatra ty fa dia tsy ekeny zavatra fa takina zany hoe aleo tonga ara-potoana izy mba afahana mandinika tsara ny hoe makany inona marina tena atao hoe proposition phare anty loi de finance 2021 ty hiditra anatin'ny volan'ny vahoaka sy tena mba hiavotan'ny vahoaka suiten'izao pandémie zao. Ny vavaony izay raharam-pirenena izay atrano hanoizantsika ny vavao amin'izao alina izao dia fitaovana maro no novidian'ny fitondram-panjakana nandritra ny amianara-pahasalamana ireny izay volam-bahoaka avokoa moa no nividianana ireo fitaovana ireo. Nitondra ny heviny mahakasika izany ihany koa androany ny solombavam-bahoaka Tima iray teo amin'ny fandraisam-peo ny Germano Menjanary sy Manorandre Malala. Zony ny vahoaka malagasy ny mahafantatra ny tena zava-misy marina eto amin'ny firenena. Ny alahady lasa teo dia isan'ny nodingan'ny filoham-pirenena ny fitondrana fanazavana mahakasika ireo fitaovana izay novidiana sy nampiasaina nandritra ny famehana ara-pahasalamana ireny. Volam-bahoaka no novidianana andreo koa ilaina ny mangarahara. Akay adolo ireny farafara nampiasana tany amin'ireny
centre de traitement ny covid-19 na teny Mamasina na teny Alarby na teny na Tativato nakay adolo ny kodoro tamindreny nakay adolo ny latabatra kely tamindreny fa sao dia sanatria zany hoe hitany amin'ny tranony mpitondra ireny solosaina izay nampiasaina atao amin'ny centre de coordination nationale izay tantanin'ny miaramila na solotsaina izay nisy resabe l'écran plat amina miliara izay hoe meni-pinoto fa mila mazava reny satria fa nanamboaka reny ilaina fantatra mazava tsara zany ny voandro vola 520 millions de dollars izay nomena ny firenena malagasy sy nosamborony firenena malagasy mba hiadina amin'ity areti-mandoza ty dia ilaina koa zany hoe firimarina ny ambony any fa tsy atao hoe tapa asorona ny akanjony Pierre dia omena amin'ny Paul zany hoe tsy mazava le fitantanana zany fa mila mangarara mihitsy hoe tia vidianana zao dia ary le zavatra tia vidianana zao dia ary le zavatra fa tsy atao amin'izao fotsiny vidianana zao hoe dia zay izy moa ny fangatahana fanazavana momba ireo fitaovana ireo any amin'ny mpitondra fanjakana ho ataony solombavambahoaka ty marany fanazavana ka isan'ny voakasika izany ny ministry ny fahasalamana sy ny ministry ny fitantanam-bola ary ny ministry ny atitany andrasana moa ny toy ny vaovao ho ajantsika hatreo ny vaovaon'ny politika sy ny raharaham-pirenena fa lafim-baovao fatanteraka kosa indray dia miverina indray amin'izao ny antso sy fitakiany sandika anisan'izany ny syndicat ny mpitsabo-panampy na ny paramedy eto Madagasikara tsy mbola voalohany fanjakana mantsy ny tamikaraman'izy ireo ny resaka tamin'ny mpanao gazetinay androany filohany ity syndicat ty teny bypass teny Asinandria Malala tahiry aina vao nanomboka ny amianara-pahasalamana dia efa nisan'ny niaran'ny réquisition ireo mpitsabo-panampy manerana ny Madagasikara loha laharana ary ny fampitakosina tamin'ireo marary ny coronavirus izy ireo ny tsy fampin'ny fampitaovana tsy lazainy intsony misy ny satasy lalàna mife an'ireo mpitsabo-panampy ireo amin'ny fandoavana ny tambo-karamany mandritra ny amiana ara-pahasalamana na ilay antsoina hoe indemnité de réquisition tsy mbola voavahan'ny fanjakana nefa izany hatramin'izao aiza hoe zany nefa ireo zo isan-karazany izay ataoko hoe tokony hositrahan'ny mpiasa amin'ny fahasalamana indrindra fa ny paramedy tao anatiny izay hoe voafehantsika ny aretina satria ny aretina natao hoe voailika amin'ny ampahany ihany fa ny zon'ny mpiatsehatra rehetra kosa raha tsy resaka afa-tsy ilay atao hoe indemnité de réquisition izay dia tsy mbola nisy nandray zany mpiasa amin'ny fahasalamana na dia iray ary indrindra fa ataoko hoe izahay paramedy resako ely izay indemnité de réquisition zay ao anatin'ny tany voafehan'ny lalàna isika ao anatin'ny tany-tandalàna isika dia misy ny lalàna 69015 mametraka momba an'izay resaka réquisition zay dia misy ihany koa ny didim-panjakana na ny décret 61125 ary misy indrindra lay arrêté izay nanaovana réquisition mpiasa amin'ny fahasalamana rehetra hiatrika sy hiady tamin'iny valanaretina coronavirus iny ankehitriny efa azo lazaina hoe lefy resitosika ny aretina aiza ho aiza ny zon'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana izay nanao ny ainay tsy ho zavatra izahay nahafahana na tratra n'izao tanjony izao dia mitaky io izay an'izay fampiarana ny lalàna momba ny indemnité de réquisition ho anay mpiasa amin'ny fahasalamana izay ady mafy no natrehan'ireo mpitsabo-panampy ireo any ka nisa zato mahery ireo voan'ny coronavirus tamin'ireo mpitsabo-panampy natao fitiliana mbola maro noho izany ireo nahitana sotraretina coronavirus saingy tsy nandalo fitiliana intsony ho hiatrany ny filohany ity syndicat ity eo amin'ny lafim-baovaony sosialy kosa indray dia tao anatin'ny volana maromaro izay no niverina ny savovona indray ny fako teto Antananarivo anisan'ny miaina ny voka-dratsy sy ateraka izay fako misavovona izay ny mponina teny Akadimahoaka nanao fanadihadiana teny an-toerana mahakasika izay indrindra androany mialy rarinombana sy tahiry aina fijaliana no iainan'ireo mponina eny amin'ny fokotany Akadimahoaka vokatry ny fako misavovona hita eny an-toerana tsy misy afa-tsy aretina sy fatsiantoka eo amin'ny lafiny fitadiavana no ateraka ireo zordira mivangongo araka ny fitantaran'izy ireo zara raha voaroaka ireo fako eny an-toerana na dia manao ny asany ihany aza ireo mpiasan'ny commune sy ireo mpiasan'ny samva raha ny voalaza hatrany manimba fahasalamana zany satria betsaka
le salamy ata manodidina mitarika aretina sy tazo mahery mihitsy le fako eto akaikina eto. Maloto tena maloto zany izy ary tena maimby satria izay zao vao mivoaka eo amin'ny vavahadina io dia rivotra maloto ny ainanay fa tsy mamisy rivotra madio mihitsy. Tokony hoe indroa isan-kerinandro izy maka an'io satria izay zao mantsy mivarotra ato hotely aho dia tsisy miditra mihitsy le olona, tsisy mihinana le sakafonay satria tia fofony ity indraindray zareo amin'ny 12 tandro maka an'io fako konkoa dia tonga dia mampitsoaka an'ilay client mihitsy dia na le fitadiavanay ary simba tanteraka mihitsy. Mangataka amin'ny zareo ao ambony ao zay mba hijery akaiky an'io fako. Mijaly mihitsy ny amin'ny fako ity satria zareo makapakavany am-pasankaranany, misy trondro lo, crevette lo dia ajanony eo le dabavany dia eo no entiny dia zara famaky izy maty mifofona mihitsy zay amin'ity sisiny ity zay sady zay poniny aty fa tsy mba hoe olona hoe mandalo fa poniny aty zay zany mba iangavianay mba tokony hijerena akaiky io fako na miteny zay tsy misy mitsondra raha mihitsy mipakapaka fa makaraika amy eo izy dia lasa dia tsy miverina eo tsony raha tsy afaka herinandro eo amin'ny herikerinandro mahery eo naka kely teo izy dia zay tsy miverina tsony. Le izy sady mitarika aretina le loto fofona tena maimby be rehefa tonga le fako eo. Indray tsena raha tsy mandeha satria maimby be le izy dia ny olona tsy mety hijanona eo. Mangataka ny amin'ny commune zany mba tsapatena mba androka an'io fa tena maimby ete. Loto amin'izany voalavo tsy tenenina tsony. Tsy ireo mponina eny Akadimbahoaka ihany no miaina izay fako misy avovona izay fa saika ireo mponina eto Antananarivo renivohitra. Raha tsy hitanisa afa-tsy ny eny Ampefiloha, ny eny Andrefana Ambojanahary, ny eny amin'ny tsenana Nosy-be. Manitikitika ny sainy rehetra ny Tsiandrao fa ny tompona ndraikitra ireo Zordira mivangongo. Aiza ireo teny fampanantenana tamin'ny fotoana fampelezan-kevitra tamin'ny fividianana be ny tanàna ireny. Fa anisan'ny olana ho an'ny mpony eto Antananarivo renivohitra ihany koa ny mikasika ity tsena ity. Ny sesisesy ny fahirano atao amin'ny mpivarotra amin'izao fotoana izao. Tamin'ity herinandro ity ohatra anisan'ny narodana ny tsena Tetsy sy Soarano amin'izao ihany koa dia efa mananontany ny fandravana ny tsena eto sy Tanjombato. Mazava aloha ny fanehoan-kevitra ireo mpivarotra eto sy Tanjombato fa tsy hanaiky ny hiala mihitsy izy ireo. Fanazavana entiny Asin'Andriamalala sy Tahiriny Aina. Itombo 500 be izao indray ireo olona overy asa raha toka arodan'ny commune Antananarivo renivohitra indray ireto tsena eto Tanjombato eto amin'ny 35 ireto. Isesesy araka izany ny fandravana tsena eto an-drenivohitra kanefa ny be ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy tsy manana vahaolana atolotra akory ho an'ireo very asa sy fivelomana. Raha ho an'ireo mpivarotra eto Tanjombato dia mahatsiaro tena ho voafitaka izy ireo. Raha ho asorona izay tsisy fifanajana fa tonga dia asorona brital fotsiny. Zay anefa tsy afaka ny aly aty koa fa ety efa fivelomanay ary zay nanamboatra, nanajary, nanaantitra, nanafotsy volondohanay tety amin'ity toerana ity. Asorona izay anamaro isan'ny somera raha ve nefa zara ary zay mba mahita fikaramanay. Dia hoaiza ary zay 500 olondreo zany andeha hoaiza ho an'ny Analakely zay voaroaka, hoe Nosy zay voaroaka, andeha hoaiza zany zay atsaiko hoe avatsaiko. Fa raha ny analanay aty zay tsy hiala satria zay efa nanamboatra, zay nanajary naantitra anay tety mipikatra amin'ny volondohanay. Raha araka ny fanazavana reto mpivarotra ireto hatrany dia mahagaga ny fandravana izay kasain'ny commune Antananarivo renivohitra atao mandoa aba ara-dalàna mantsy izy ireo. Misy équipation zay, manana équipation, manana taratasy ara-dalàna tsara zay mipetsaka eto amin'ity toerana ity ary mandoa tike, misy mandoa patante koa raha ny sasany amin'ireo olo reo. Fa le fitondrana amin'izao tsy haiko hoe tsy hita amin'ny vesa hoe ahoana le izy fa tena mandoa tike, mandoa patante ny sasany aminay. Io nareo ngamba mahita tsara nareo mpanao gazety fa ty zao ny lalany ity, ny lalankely zao ny lalan'ny mpandeha tongotra, ry amin'ny sisiny ry ny lalany ny tomobile. Zany hoe raha resaka le resaka rano indray mbola eo amin'ny 100 mètres 130 mètres ngamba ny elan'le izy amin'ny place misy anay, hitanareo mpanao gazety tsara ny fialaviran'io zavatra io. Raha resaka fifamoivoizana zany tompoka tsy manelingelina fifamoivoizana mihitsy ty lalana andehananay ity fa malalaka tsara ny arabe, tazanareo tsara mihitsy fa malalaka tsara ny lalana eto amin'ity toerana ity. Taratry ny fantrana lalina mianjady amin'ny firenena iray ny fahamaroan'ny mpivarotra ka mipetraka araka izany ny fanontaniana. Tsy avelan'ny be ny tanàna hiary ve izany ireo vahoaka madinika izay hiaran'ny krizin'ny coronavirus ratsy tantana. Eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina kosa indray dia mpiasa mpitaona ranotany enina no fantatra fa ny hotsahan'ny beton io maraina io teny amin'ny teny amin'ny ampitany BMH teny isotry teny. Mialy Rary Nombana sy Tahiriny Aina no mitatitra amintsika ny andinindininy izay.
nosikirina tao ambany rindrim-bato niotsaka ny dimy tamin'ireo endany aran-doza teo am-panatanterahana ny asany teny isotra pitany BMH androany tokony tamin'ny fitora sasany maraina. Tsy fitandremana teo amin'ny sasany tamin'ireo mpiasa ny asa tao amin'ny ity trano narodana ity no nahatonga ny loza araka ny loharanom-baovao. Ny ara-nisy alata amin'ny famonjena azy enday ireo ny mpivarotra sy ny mponina teny amin'ny manodidina. Ny teo anivon'ny BMH kosa aveo no niandraikitra tamin'ny fitondrana azy ireo teny amin'ny hopitaly. Tsy mbola tonga teny an-toerana kosa ny tompony ity trano narodana ity tamin'ny fotoana nanaovana ny fanadihadiana. Le trano ity ravainy ity trano ity dia le fanjavan'io tao zany no nenjeran'le beto avy eo ambony le lavarangana beto io misy ny tapatanana dia nisy ny vakiloha dia maratra be ny tapikanjana. Sikosikotra tao zany zareo sikosikotra le ranotany amin'ny vodin'le trano kay niotsaka tampoka le avery ambony dia izy dimy zany hita tena hoe naratra tao zany. Dia nisy an'le sarety zany tena niarany zarety satria le sarety hitondrany an'le ranotany mipetraka teo avelany teo dia nilatsaka le teny ambony tonga teo ambonin'le sarety no mipetraka. Ny le mpakarantany zany maiky ahazo an'le izy mialoza na hoe mety efa misy contrat hafa any ambadika any dia mety hoe manenjika an'izay coursany izy. Toy izao kosa ny fitantaran'ny iray tamin'izy enda teny amin'ny hopitaly Agiara teny Ampefiloha. Niara niasa taminy dia za fa tery avelany mahatsary tena daholo izy fa tapaka daholo ny tongony ny tanany. Enina dia ny efatra ny tena vo indray efa lasa nody ihany. Zay ihany mandrodana fa samy manana sainy zany le olona dia ohatran'ny efa nitenen'le tompona andraikitra izy dia mbola niravainy ihany izy dia zany nahavoana azy. Mila mandray fepetra entitra amin'ny asa tahaka izao fiarovana ny aina ireo mpiasa. Tompona andraikitra voalohany amin'ny fanaraha-maso ny fanorenana na ny fandrodanana trano tahaka ity teny isotra ity ny eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Fa ho Toamasina kosa sika amin'ny ity vaovao manaraka ity dia mahakasika indrindra ny famatsiana herinaratra. Tokantrano maromaro no tapahana jiro manomboka rapitso araka ny fanazavana nomeny taleparitra misana ny angovo sy ny akoranafo amin'ny faritany Toamasina androany. Ireo mifandray jiro amin'ny komina no voakasika izany. Fanadiadiana. Kabraraka no misy eo amin'ny komina renivohitra Toamasina hontale iraisamparitra misana ny angovo sy ny akoranafo faritany Toamasina. Marobe ireo tokantrano no mampiasa herinaratra mihoatra ny tokony ho izy. Toamasina mazava ny tanjona saingy manomboka rahampitso tapaina ny herinaratra ho an'ireo manao kabraraka izay nampiasa ny jiro miainga ao amin'ny komina. Raha ny zavatra tsy karotra amin'io fampiasana angovo io avy amin'ny alalan'ny prise en charge eo anivon'ny komina urbaine Toamasina. Gabraraka ho za satria BDB ny olona zay mampiasa io angovo io amin'ny zavatra tsy tokony ampiasana azy. Ho tapahintsika ireo olona na tokantrano zay misitraka ary manao gaboraraka io angovo io. Zany hoe ny olona anankiray na tokantrano anankiray tsapa fa mandany 10 000 kWh. 10 000 kWh zay alohan'ny commune. 8 000 kWh zay alohan'ny commune, 7 000 kWh, 5 000 kWh, 1000 kWh. Ny vaovao ny fanatanjahantena kosa indray no anoizantsika ny vaovao ary amin'izao fotoana izao dia nivoaka androany ny anaran'ireo mpilalao izay andrafitra ny ekipa ny Bariany Madagasikara amin'ny lalao ifandonany amin'ny Côte d'Ivoire. Nisy araka izany ny fisaonana teo amin'ny mpanazatra ny ekipa pirenena Bariany araka tamin'ireo mpanao gazety teny Sorakateny. Asin'Andriamalala no mamintana amintsika ny andindinin'izay eo amin'ny rindran'ny sary ny Tahiry Nyaina. Araka ny fanapahan'ny Confédération africaine ho an'ny baolina kitra dia nitsonjaraina andro maromaro ny fifaninanana amin'ny fiadiana izay tompon-dakany Afrika eo amin'ny sehatry ny baolina kitra ny taona 2024. Ampahany voalohany amin'izany dia ny 7 ka hatramin'ny 17 Novambra ho avy izao ny fiverenan'ny fisokafana lalao amin'ny fifantsanana ny CAN 2024. Tafiditra ao anatin'io daty io araka izany ny lalao izay ifandonan'ny Baleine Madagasikara sy ny Elefantany Côte d'Ivoire. Ireto avy ary ireo mpilalao voafantana tamin'izany: Piandry Satobi, Melvin Adrien, Nina Razakanirin, Mathias Randriamamy. Toy izao kosa ny andrafitra ny vodilarana: Jérôme Mombris, Romain Metanir, Jérémy Morel, Thomas Fontaine, Pascal Razak, Silvio Wasiero. Avoan'ny kianja dia ahitana ny Abel Anissé,
Marco Ilemaritra, Ryan Ravelson, Ibrahim Amada, Bastien Ery, Sotsara Randriambololona, Dimitri Caloin, Tax Andriamrado ary Loïc Lapoussin. Ho an'ireo mpanafika kosa dia ahitana Ninjiva Rakoto Armalala, Carolus Charles, Alexandre Ramilgom, Lalaina Menjanahary, Hakim Abdallah, Paulin Voavy ary William Gros. Olana mbola ovahana kosa no mahakasika ny fampidirana ireo mpilalao avy any ivelany hiditra eto Madagasikara satria raha ny fantatra dia amin'ny 2 Novambra ho avy izao ny zotra-piaramanidina farany ampidina ireo teratany malagasy izay mbola taraiky any ivelany. On peut pas donner la réponse définitive, donc il va tout mettre en œuvre pour le faire et j'ai vraiment espoir, plus qu'espoir, j'ai une certitude qu'on pourra jouer, donc on aura sans doute un vol spécial. Any amin'ny taona 2024 kosa vao iverina ny fifaninanana ho fiadina ny tompon-daka eran-tany amin'ny lalao baolina kitra raha araka ny fampitamba avao. Amaranantsika ny vaovao tahaka ny mahazatra dia mahakasika indrindra ny maresaka hafakely eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fiara iray lafo vidy no nosimbainy mpanao mpamonjy voina tao Etazonia raha nisy ny andrana nataon'izy ireo mahakasika izany. Raha Vorazafy Mahenina sy Mathieu Prince no mamintana amintsika ny andinindin'izay. Tao amin'ny tanàna kely iray tao Dirdom tao Michigan, États-Unis no nitranga ny tantara. Fiara lafo vidy Ford Mustang Shelby GT 500 760 chevaux no simba tsy nisy nahafantarana azy intsony taoriny fanazara-tena andrana nataon'ny mpamonjy voina. Tamin'ity indray mandeha ity famonjena olona naratra no lozam-pifamoivoizana izay taraiky tao anaty fiara no nataony ny mpamonjy voina. Araky ny fanampanazavana nentin'ny lehiben'izy ireo fanomezana avy tamin'ny orinasa Ford ilay fiara ary vosikajy ao anatin'ireo fiara tsy mbola vita fanamboarana tanteraka izay tsy mbola azo amidy. Ho an'ilay nanome ny fiara kosa dokam-barotra ho an'ilay fiara vao hivoaka no tanjon-dra nanome izany ho an'ny mpamonjy voina. Dia iny vaovao hafakely avy any Etazonia ihany koa no entina mamarana tanteraka ny fotoana ny vaovao amin'izao alina izao mankasitraka anao hatrany. Manaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny MBS mankasitraka ihany koa ny ekipa iray manontolo ny arana totosa izao vaovao izao mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray tompoko.